Fiarahavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Nahatratra an'ity herinandro vaovao indray ity tsika. Alohan'izany rehetra izany a dia hivavaka izao sy ianao. Tompo raina any an-danitra ao, tsara indrindra ianao, mahery ianao, lehibe ianao, mahagaga ny asanao. Andriamanitra andohalian'ny lohalika rehetra, any an-danitra, ety an-tany, any ambanin'ny tany. Tsisy tahaka anao ary tsisy azony oharina aminao. Tonga anandratra anao izay Tompo, anandratra ny anaranao indray. Hoeno maneran-tany ny lazanao, ny herinao, ny alebiazanao, indrindra ny ampahafantaranao anay ny amin'ny tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay. Koa mitenena fanahy masina, mitenena amin'ny alalan'ity mpanomponao tsy mendrika, mihetry ambany dia ambany ny tongotra ao atovy malalo. Aoka ianao no hisandratra eto. Tompo rakofo amin'ny rano masina izao video izao, ka ny zana-tsipika rehetra rehefa nilay ratsy dia efa dorana amin'ny rano ary atsivy anandavaka ny eto. Aoka ianao Jesosy Kristy Tompo, no hiaro anay tsirairay avy, ho manda afonay, hiaro ny zanakao rehetra. Fa izay rehetra tianao ambara eto fanahy masina, mitenena ianao ary sokafo ny fonay mba tsy ho fovaty, ho fomoranarina, morandray ny tenenao sy ny hafatrao, ka ampihatra n'izany. Sokafo ihany koa ny maso fananay mba ho fantatra ny tiany ambaran'ny teninao. Isaotra Jesosy. Amen. Sy hira atolotra alohan'ny hitondrako ny fijoroana vaovao-olombelona. Amen. Tsy misy soaly afa-tsy Jesosy, napompony any an-tany, manankarenao mahita azy, valy ao amin'ny reao, valy ao miaraka aminy, Jesosy tokana ihany, na dia manitra aza mbola manavo, valy ao amin'ny reao. Alleluia. Amen. Ny anjara teny omeny fanahy masina amintsika androany izany a, dia atao amin'ny ohabolana toko 7 andiny 7-12 ka hatramin'ny 14. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrabo. Sambatra izay olona matahotra mandraka hariva, fa izay manamafy ny fony no idiran-doza. Amen. Tenin'Andriamanitra efa fantatsika tsara, fa lany tsy anjery. Kanefa indraindray ilay izy zany a, dia efa hoe raisitsika amin'izay hoe tsy anjery izay izy dia ohatran'ny hoe efa fahazarana. Fa misy zava-miafina zany ao a, tsy ny Tompo ambara amintsika, tsy ny fanahy masina holazaina amintsika. Izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Raha itsika zany a manafina ny fahotantsika io, dia tsy ambinina mihitsy isika. Satria fantatsika fa ny ota, fahotana dia ota, miteraka fahafatesana. Izany fahafatesana zany dia ratsy. Amen. Ka raha itsika manafina ny fahotantsika, ny fahotana dia ny toetratsika ohatra anankiray, ny toetra izay afenipenitsika mbola tsy alatsika.
raisiko ohatra ny fahatezerana, mivavaka atsika manantona ny tompontsika, manao asan'Andriamanitra atsika. Nefa vao misy zavatra kely mety hoe ny patronao na ny namanao misy zavatra mifandirana dia tena tezitra ianao dia mamoaka teny tsy voahevitra, teny ratsy dia ary ny tena loza dia tsy mamela heloka. Tananao ao anatinao, fonao ao zany dia alahelinao amin'ilay olona. Amin'izay fotoana izay ianao dia mitazona ilay fahotana ao anatinao, manafona an'ilay fahotana ao anatin'ny fonao. Satria raha kristianina isika dia mazava tsara fa natao hamela heloka, natao tezitra isika araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana, natao hitezitra atsika nefa tsy azo tazomina mandra-parain'ny andro ilay fahatezeranao. Halleluja. Tezitra ny olona ianao dia tsy vitavita iny fa ao anatin'ny fonao ao, ary tsy vitan'izay fa lasa ianao milaza any amin'ny namanao, zao anao taony anina, zao zavatra mitranga, mifamaly zay, zao anao taony patronko, zao anao taony anina, dia any ianao afeninao an'ilay olona zany ilay zavatra nolazainao, ilay alahelinao. Amen. Indraindray ihany koa ilay olona efa mamela anao madio fa ianao mihitsy dia mbola ao anatinao ilay izy, tsy vitanao mihitsy ny hamela heloka. Satria io no lalana voalohany tena hoe ataon'ny Satana, ny fonao kasiny mba hitahiry loto, hitahiry fahotana. Amin'izay fotoana izay rehefa tonga ny alahelo, ny fahatezerana, ny fiatsaram-belatsy dia tazominao ilay izy. Eo imasin'ilay olona ianao dia raha vavy ranadahy. Any am-piangonana ianao dia raha vavy anadahy. Nefa ianao manana alahelo amin'ilay olona, fiatsaram-belatsy amin'izay fotoana izay. Miara-mivavaka ianareo any am-piangonana, any amin'ny gropy, nefa ny alahelonao an'ilay olona tazominao foana. Ilay olona ohatra efa namela heloka anao, fa ianao nefa mbola ao ihany ilay alahelonao. Amin'izay fotoana izay dia tsy ambinina mihitsy ianao. Aniza ny heloka, anao ihany no mandray ny vokany. Toy izantsika hoe fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Fa raha mitsotra ianao, ambaranao ny marina, dia mahazo famindram-po ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra ahoana ny hamindra fo anao, ianao ary tsy mamindra fo amin'ilay olona. Ary izao mila tadidintsika tsara, fa reho fahotana io takotakonantsika io zavatra ataontsika io raha manana alahelo amin'olona ianao, tananao any fotsiny dia mahita an'ilay olona ianao, ahoana ohatr'izao, efa vita iny, efa izaho tsy misy arak'iny amin'iny intsony, nefa anatin'ny fonao maloto amin'ilay olona. Mbola mamoaka resaka anao any ohatra, mibebay ianao ary miala amin'izany, satria mbola tsy mahay mamela heloka ianao, mbola tsy ao anatinao ilay famelan-keloka. Mila mahafoy ianao, mila mitsotra ianao. Eo amin'izay hoe ianao miteny hoe zaho mamela heloka, zaho tsisy alahelo amin'intsony, nefa anatinao mbola malahelo. Eo ny devoly dia faly amin'izay fotoana izay, eo ny anjelin'Andriamanitra
eo ny tompo mijery anao satria tsisy zavatra takona eo anatin'Andriamanitra ry havana. Mety takonanao manoloana an'le olona, manoloana manoloana ny mpanompon'Andriamanitra. Mety izy ianao hoe madio ny foko, fa Andriamanitra ao ambony dia mahita ny fontsika ry havana. Mahita ny fo tsy miloka. Alleluia. Ny hoe mitsotra de mila miteny anao amin'ilay olona, amin'ilay alahelonao amin'ilay olona, na fahatezeranao amin'ilay olona. Na misy zavatra nataon'ilay olona tsy nakasitranao, tsy tianao, mila ianao miteny aminy, mitsotra aminy amin'izay fotoana izay mazava. Satria anao raha tsy miteny dia faly ilay Satana miampanga anao. Satria mila avoena ilay fahotana, mila tenenina, analanao baraka ny Satana sy hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra afaka anao amin'izay fotoana izay. Halleluja. De afoinao manomboka eo satria anao mitsotra amin'iny fotoana iny mazava amin'ilay olona sady tandreman'ilay olona ihany koa. An'ilay olona itenenanao. Ianao mitandrina sady ilay olona koa mitandrina amin'izay fotoana izay. Amin'izay fotoana izay anao mahavonjy ny fanahinao no mahavonjy ilay fanahin'ilay olona. Tsarovy fa amin'ny fiainantsika dia misy hery anankiroa foana. Dia ilay Satana eo kavia, dia ny anjely, Andriamanitra moa manerana. Dia izay rehetra ataontsika dia eo izy. Ka analarantsika baraka ny Satana, misy indraindray tsika menatra miteny, mbola misy devoly henatra ao aminao amin'izay fotoana izay. Reseo, reseo. Fa raha mbola menatra ianao dia mbola azo ny Satana tsy samy teny. Na ianao diso, na ianao tsy diso, mandehana mitenena amin'ilay olona dia mifona. Amen. Mila mitsotra. Dia rehefa avy mitsotra ianao mifona, afoy izy manomboka eo. Mitandrema rehefa manomboka eo. Satria amin'izay fotoana izay tezitra ilay Satana, satria ianao niteny tsy nitazominao, satria ilay izy tazomintsika mitondra fahotana ho antsika. Mitondra fahotana antsika ary faly ilay Satana satria iny tsy nibebahanao iny mody eo mason'olona ianao mibebaka, mifona. Ny fifonana sy ny fibebahana dia madio tanteraka ny fonao. Tsisy avinavina, tsisy fiatsaram-belatsy intsony ao. Alleluia. Sambatra izay olona matahotra mandraka hariva, fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza. Raha itsika matahotra, iza moa natahorantsika? Iza natahorantsika?